tompoko lahy sy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV amin'ity aliny zoma fa 20 ny volana Jolay 17 ity. Asaina mpanajany ianao araka izany anaraka ny vaovao izay tanterandreo mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity dia ny mikasika ny tsy fandriampahalemana any amin'ny lalam-pirenena fa 7 iny. Tamin'ity herinandro ity dia tsikaritra fa ny sesisesy ny fanakanan-dalana sy ny fanafiana ataon'ireo jiolahy amin'ny lalam-pirenena fa 7 iny. Isan'ny lasibitra amin'izany ireo taksibiroa sy ny mpandeha amin'ireo mpitatitra mizotra amin'ny lalam-pirenena fa 7 iny dia ny mizotra makany Fianaratsoa sy Toliara ary ny makany amin'iny atsimo atsinanana iny. Ny farany teo dia nisy ny fanairana nataon'ireo mpitatitra, nisy ny fitokonana nataon'izy ireo entina anairana ireo tompon'andraikitra mba handraisana fanapahan-kevitra entina amingorana izany tsy fandriampahalemana any antoerana izany. Androany ary nisy ny fihaonana teo anivon'ny zandary niaraka tamin'ny ATT sy ny mpitatitra amin'ny lalam-pirenena iny izay nitanterahana tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava. Isy araka izany ny paikady ho raisin'ny zandary entina amingorana izany tsy fandriampahalemana izany. Amenzaka paikady ny zandary mariam-pirenena ahafahana miady sy manafongatra ny asan-jolahy eny amin'ireo lalam-pirenena ka hosatariny eny amin'ny lalam-pirenena fa 7 zany manomboka raha-pitso. Io no nivoatra tao aorian'ny fivoriana teo amin'ireo kompania zandarmaria himsahany ny lalam-pirenena fa 7 iny niarahana tamin'ny ATT sy ireo mpitatitra tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava andrefa nambojanary io tolakandro io. Fakomaly dia nisy zandary anankiray izay nanao escortana convoi zany tôbila maromaro zao avy namontsena ao anatin'ny fandaminana io no nisy nanafika dia voatifitra tamin'ny tongony le zandary io dia afaka nampiasany basy nefa zay riposta dia maty any le olona le dahalo sakan-dalana fa nampalahelo no niabetsaky ny raha very tany amin'ny taminazy dia maty io zandary io. Zay zavatra moa dia nitranga tany amin'ny Andina entre ny Andina sy Ambositra. Misy paikady napetraka mazava tsara zany zay ho ampiarinay tsy ho ela akory fa manomboka rapitso ihany. Tazominay ho tsy ambara telo zany io paikady zay ho ampiarinay manomboka rapitso fa ho hitanareo manomboka rapitso zany le paikady zay ho ampiarina amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Tsy mora io zavatra io. Ny zavatra angatany amin'ny zavatra fantatra fotsiny dia zao matoa misy ireny fanakanan-dalana reny dia ny mpanakan-dalana dia tsy lavitra fa eo amin'ny manodidina ihany ary mahafantatra tsara ny toerana amintsirana. Tsy nanafina ny fahafapony ireo kooperativa pitaterina manoloana zao fepetra niraisan'ny mpitandro ny filaminan-jao. Isan'izany ny kooperativa Kofiam izay niaran'ny fanafiana intelo tao anatin'ny 2 volana zao. Tena mahatsiaro faly nanomboka moaly ary tohita miandroany dia nitoy moa zany mbola nanomboka rapitso indray ny action rehetrarehetra fa tena zavatra nahafaly anay ny valy teny tamin'izay fangatahana nataonay ary marika izay zany dia ny tompona andraikitra amin'ny zandarmy ery rehetra amin'ny lalana mena tsimo rehetra iny sydesta dia tonga teto daholo niarana ny fandinika taminay no zay zany dia tena mahatsiaro zay fa mandry voan'ny vato ka manasa ny tatitra rehetra ary indrindra ny mpanjifa mba andeha amin'izay fa efa milamina ny raha rehetra fa tsisy atahorana ntsony eny amin'ny lalana. Araka ny taremarika nomen'ny zandary mariam-pirenena hatramin'ny voalohan'ity taona ity dia Jolay 17 ny voasambotra sy nogadraina noho ny fanafiana eny amin'ireny lalam-pirenena reny. 4 kosa namoy ainy rehefa niditra tsehatra ny zandary ary fanafiana misy 5 noho nandamoka.